Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Tandremo ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Tenin'Andriamanitra io izay voasoratra any amin'ny ohabolana FEPETRA andininy 7:20. Tandremo ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no ihavian'ny aina. Ny dikan'ny teny hoe tandremo dia hoe arovy na koa hoe ambeno, satria rehefa jerevanao ohatra amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia hoe garde, izay ny teny izay ampiasainy, ka tena hoe fiambenana, fiarovana no ambadika izany. Io teny io zany dia afaka dika hoe arovy ny fonao, mihoatra noho izay zavatra rehetra arovana ety amin'ity zao tontolo zao ity, na koa hoe ambeno ny fonao, mihoatra noho izay zavatra rehetra ambenana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Be dia be mantsy ry havana ny zavatra izay arovana sy ambenana ary tandremana eo amin'ny fiainantsika. Indray mandeha zao dia nahita tanàna izay teo amin'ilay vavahady dia nisy soratra hoe misy alika masika ato. Nefa eo amin'ilay vavahady eo ambony eo koa dia misy an'ilay plaky izay maneho hoe misy sécurité privée koa zany miambina an'io tanàna io. Dia ery ampita ery indray mahita ianao caméra de surveillance. Dia nefa efa fantatro koa fa misy mpiambina koa ao anatin'io tanàna io. Dia nefany ny tamboho avo dia avo, ary eny amin'ny tampon'ilay tamboho dia mbola misy vy maranitra miodikodina. Dia tena tonga saina ny abetsaka ilay fiambenana izay ataon'ilay olona, satria sarobidy zany ilay ao anatiny ao, dia tena tediaviny daholo ny fomba rehetra izay ahafahana miaro sy miambina. Tahaka izany koa ny fanjakana dia miaro ny manam-pahefana rehetrarehetra sy ny mpitondra ambony rehetrarehetra dia embesana, ambenana zany. Na ny harem-pirenena ara dia ambenana, harovana. Tahaka izany koa ny sistany, ary ny mahatonga ny ady manerana n'izao tontolo izao dia io fiarovana hoe arovanay ny sistanay, arovanay ny tombontsoanay. Misy zavatra be dia be zany izay arovantsika, ambenantsika. Mety ny fahadiovanao koa no tandremanao, arovanao ny tranonao, ny fiaranao, ny poketranao, ny findayanao. Ny zavatra rehetra dia saika arovantsika sy ambenantsika sy tandremantsika daholo. Fa ny fonao manahoana? Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa arovy ny fonao, mihoatra noho zany zavatra rehetrarehetra izay ny tany saiko teo zany. Mihoatra noho ny zavatra rehetra zany dia ny fontsika no tokony ho arovantsika. Ny dikan'izany aloha zany dia hoe ny fontsika zany no zavatra sarobidy indrindra, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy ny volamena izay anananao, na ny atsaratarehanao, na ny fahendrenao sy ny fahalalanao no sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Misy mola sasa mietrehatra hoe any zanako, ny vadiko, ny tokantranoko. Ny sarobidy indrindra aminao dia ny fonao. Mila mamantatra an'izay priorité izay aloha tsika, satria izay ny ambaran'ilay tenin'Andriamanitra eto hoe arovy ny fonao, mihoatra noho izay zavatra rehetra tokony ho arovana. Io fontsika io manko dia aoko fantatsika aloha ny mahasarobidy azy, matoa mio arovana, matoa ambenana dia zavatra sarobidy io zany. Ny antony dia satria voalohany indrindra aloha nambarany teo hoe avy ao aminy ihavian'ny aina. Ny aina izay hivelomanao zany dia ao amin'ny fonao no misy azy. Ary zany mahatonga ny baiboly katolika mampiasa ny teny hoe fa izy ny loharanom-piainana ozy izy. Ny diema dia mampiasa ny teny hoe izany no iankina ny fiainanao. Zany hoe ny fonao zany no iankina ny fiainanao, ao zany no misy ny fiantoham-piainana. Ary marina zany satria ny zaza zao vao manomboka mitsaika fotsiny, herinandro dia efa azo elona amin'ny échographie ny fitepon'ny fon'ilay zaza. Efa misy fo mitepo sahady eo zany, ary ny taova voalohany indrindra izay miforona amin'ny olombelona dia ny fo. Tady io zany, io zany ny taova numéro 1 amintsika olombelona zany. Io zany ny zavatra voalohany indrindra miforona amintsika olombelona. Izay ny mahatonga izy hoe ao zany miandoha ny zavatra rehetrarehetra. Dia izany koa mahatonga antsika hoe tsy manala zaza, satria vao herinandro dia efa midoboka sahady ny fony, efa misy fo mitempo zany ao anatin'ilay izy ao. Ka rehefa taperinao zany ny fitondrana voaka iny dia efa taperinao koa zany ny aina ho an'iny zaza iny. Ny zavatra faharoa koa dia hoe io fontsika io no jerevan'Andriamanitra amintsika olombelona. Andriamanitra tsy mijery any izy ny zavatra sasany, fa ny tena zavatra lehibe indrindra izay tena mahaliana an'Andriamanitra dia ny fontsika. Rehefa nifidy an'i Davida izy dia nambarany mihitsy zany any amin'ny Samuela voalohany 2:20 manao hoe Andriamanitra ozy izy tsy mba mijery ny tsanganana sy ny endrika ivelany, fa ny fo
no tena jerevana, zany hoe ny toe-ponao zany ny tena jerevany. Mety miasa ianao mahavita zavatra fa tsy iny ny tena mahaliana an'Andriamanitra fa ny toe-ponao ny tena jerevana, hoe ile toe-ponao nanao an'le asa. Izay ny tena jerevan'Andriamanitra voalohany indrindra. Izay ny mahatonga hoe sarobidy zany ny fotsika, satria ao ny tena misy ny mason'Andriamanitra mijery atsika. Fa ny fahatelo koa dia tsara ho fantatsika fa ny fotsika koa no miantoka ny fiainantsika amin'ny ankapobeny mihitsy. Rehefa tsara ny fonao dia tsara ny fiainanao, rehefa ratsy ny fonao dia ratsy ny fiainanao. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka 9:5 manao hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy. Izany hoe rehefa tsara zany ny fonao, ny zavatra voarakitra ao dia tsara fanahy ianao, dia mamoaka zavatra tsara amin'ny fiainanao ianao. Fa rehefa ratsy ny toe-ponao dia ratsy fanahy ianao, dia ratsy daholo koa ny zavatra izay avoakanao eo amin'ny fiainanao. Miankina amin'ilay ao am-ponao zany ny fiainanao. Zay ny dikany, zay ny mahasarobidy azy. Ary ankoatran'izany dia io fotsika io no toerana izay itoeran'ny tenin'Andriamanitra. Ao no mipetraka ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotsika koa no mipetraka ny fihetseham-po rehetrarehetra. Ao zany ilay misy ilay programa andreo ilay fihetseham-po ireo izay iainantsika, ilayntsika amin'ny fivelomana ilay fihetseham-po. Anisan'izany ny fifaliana, ny alahelo, ny fahatezerana, ny fitiavana, ny tahotra sy ny rehetra izay ilayntsika daholo zany. Fa ratsy zany dia lasa ohatrany hoe saribakolontsika. Kanefa dia ao anatin'ny fotsika daholo no misy an'izany. Zay ny mahasarobidy an'io. Dia tahaka izany koa ao no mipetraka ny safidy, ny faniriana, ny filana sy ny zavatra samihafa rehetrarehetra. Ary izay koa raha mahampasaropady azy, satria ao koa no mipetraka ny fahotana. Ny fahotana zany rehefa miditra amin'ny olombelona dia tonga dia any anatin'ny fonony tonga dia miditra avy hatrany ny fahotana. Satria ao no misy ilay toerana sarobidy indrindra. Ary io fotsika io no toerana ihany koa izay itoeran'Andriamanitra sy hanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika. Ka izany rehetrarehetra zany no zavatra raketin'io fotsika io, zavatra kely nefa dia mahazaka be. Zany mahatonga ny indraindray mavesatra ny fotsika. Ny teny rehetra izay henontsika dia tadidrio fa mirakitra ao anatin'ny fotsika daholo zany. Ny zavatra rehetra izay hitan'ny masontsika dia tadidrio fa mandeha makany anatin'ny fotsika ny daholo zany, mirakitra ny anatin'ny fotsika ny daholo izany zavatra rehetrarehetra zany. Zany mahatonga antsika raha misy olona manao teny marary dia tonga dia raketin'ilay olona ny anatin'ny fony any ilay teny marary izay norenesiny. Ny zavatra tsara ho fantatsika nefa ravana dia izao hoe ilay tenin'Andriamanitra teo aloha teo dia hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, na hoe aharovo na hoe ambeno. Rehefa misy an'io resaka hoe fiambenana sy fiarovana io dia tsy maintsy misy foana ilay hoe fepetra resina zany. Ohatran'ilay teneniko teo zao raha ohatra hoe miambina trano dia tsy maintsy misy fepetra zany, ohatra hoe ambenana ny trano dia asiana clé de protection zany, ohatra ny varavarankely atao anankiroa zany ny lakile an'ny trano, na amafisina zany ny hidi-trano, na asiana jiro zany any amin'ny takotakona rehetra eny, na misy zavatra samihafa zany izay tsy maintsy fepetra raisinao fa tsy hoe miambina an'ilay trano ianao dia tsisy ninona ataonao akory, fa tsy maintsy misy fepetra. Ka rehefa resahana zany hoe tandremo ny fonao dia tokony misy fepetra zany raisinao. Zay ny dikany, misy fepetra zany raisinao. Ary zay ny fanontaniako hoe inona ny fepetra raisiko sy raisinao manoloana an'io fotsika izay arena sarobidy nomen'Andriamanitra antsika io. Indraindray manko ny mampalahelo dia ohatrany hoe mandehandeha ho azy, tsy raharahintsika mihitsy ny zavatra miditra ao anatin'io fotsika io, na ny zavatra mitoetra ao anatin'io fotsika io, dia lasa ohatrany hoe tsy raharahintsika ilay izy nefa zavatra tena sarobidy indrindra eo amin'ny fiainantsika ilay fonjanak'olombelona. Ny zavatra tsara fantatsika aloha ravana dia misy lafin-javatra anankiroa izay tena ho resahako eto amin'io le hoe angalantsika fepetra io zany. Ny anankiray dia ny resaka fihetseham-po, dia ny anankiray dia ny resaka fahotana. Reo aloha fa mbola be dia be ny zavatra azo resahana zany amin'le hoe tandremo ny fonao. Ny fihetseham-po aloha tadidio ravana fa ny fihetseham-po rehetra dia ao anatin'ny fotsika hoy ato eo ary mamindra daholo ny fihetseham-po rehetrarehetra. Raha misy olona zany tezitra avy any izy dia tonga dia manantona anao izy, dia hoentiny any aminao ilay fahatezerany, tantarainy aminao daholo ny zavatra nahatezitra azy tamin'ilay olona anankiray. Dia mazava ho azy fa renesiny sofinao ilay izy dia miditra ny anatin'ny fonao ilay izy dia tonga dia tezitra amin'iny olona iny koa ianao, amin'ilay olona izay nahatezitra ny olona io.
dia izany ny zava-misy. Ny dikan'izany dia izao, ny sofintsika zany dia anisan'ny varavarana izay idiran-javatra ao anatin'ny fotsika ao. Io sofina io zany dia anisan'ny varavarany fotsika, raha izay azo ilazana azy. Ka rehefa miambina ianao, rehefa hoe miambina ianao dia ny varavarana tena mila embenana mafy. Ao zany mila asiana fepetra maro isan-karazany mihitsy. Tandremo ny sofina riavana. Fa ny sofina dia mampiditra zavatra be dia be ao anatin'ny fotsika ao. Reny zavatra ianontsika reny, ohatra zao hoe mihaino radio ianao, na dia ny hira fotsiny ara, dia misy hira tena mahatonga hoe arak'ilay hira mpanankato hoe mandoatra ny fery anaty, mahatonga anao ho latsa-dranomaso, hitomany, avesatra mihitsy ilay hira. Dia efa tandremo aloha zany tsy mihaino an'ity satria tandremako ny foko. Ndraindray koa misy fandaharana anatin'ireny onjam-peo samihafa reny, mety resaka politika ilay izy. Dia ohatrany hoe tiatsika mihaino izy kanefa mitondra fankahalana ilay izy, mitondra ohatrany hoe fahatezerana ty anatintsika ilay izy, dia avy eo maloto ny fotsika ao anatin'izany. Mandra-parivan'ny andro fe ianao ohatra hiaino resaka politika ao anatin'ny tontolo andronao fotsiny, dia inona ny dikan'izany fa mavesatra ny fotsika. Dia avy eo amin'izay rehefa mavesatra ny fonao, dia izany mahatonga antsika hoe rehefa misy zavatra midona kely fotsiny dia efa tsy zakanao intsony fa tonga dia mi-explose ianao, na koa tampotampo koa tonga dia miakatra 18 ny tension anao, satria ny fonao efa mavesatra, efa nivesarany reny zavatra samihafa reny. Izay dia tena hoe le fihetsem-po zany tadidy io fa SAROBIDY io. Ka mila mandray fepetra zany tsika hoe tsy mihaino ny zavatra ohatran'izao satria miditra ty anatin'ny foko izy dia manimba ny foko. Be dia be mihitsy ny zavatra izay tokony hoe andresantsika fepetra, ny fosafosa. Rehefa misy olona zany tonga ka hifosafosa toy ianao manao hoe azafady aloha fa za aloha tsy afaka hihaino an'izany mihitsy fa ambenanao zany ny fonao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia ny zavatra anankiray koa anefany tsy ny sofina ihany no mampiditra zavatra anatin'ny fo, fa ny maso ihany koa dia anisan'ny singa anankiray koa mampiditra zavatra anatin'ny fotsika. Ny zavatra izay jerevan'ny masonao, vakian'ny masonao dia miditra anatin'ny fonao daholo. Raha misy olona fotsiny zao ohatra hoe manao commentaire ny zavatra izay nizarainao taty anatin'ny tambazotra tserasera, ka commentaire mavesatra be ilay izy, na fanaratsiana, na teny ratsy, na opa, dia vakianao iny tonga dia miatraika any anatin'ny fonao iny, mavesatra avy hatrany ny fonao rehefa mamaky an'iny. Dia izay no mahatonga hoe mila mitandrina tsika. Ny dikan'izay zany tsy mamaky an'ireny mihitsy ianao. Arzamany koa na dia nandray an'izany fepetra zany mihitsy hoe tonga dia misy hoe ity vidéo ity fantatro fa mety hiteraka zavatra ohatran'izao, dia tsy mamaky ny commentaire ao anatin'ilay izy mihitsy ianao satria arovanao ny fonao. Indraindray efa misy olona hoe mandefa vidéo izy, dia ilay vidéo alefana fiantsiana ilay izy, miantsy anao izy, na manaratsy anao izy amin'ilay vidéo izay alefana iny, dia amin'izay fotoan'izay ny fahendrena dia tonga dia hoe tsy mijery an'io tsy mijery an'io satria isy fiatraikany aty anatin'ny foko io zavatra io, dia avelao amin'izao fotsiny ihany ilay izy. Be dia be ny vaovao amin'izao fotoan'izao zao malaza vaovao eran-tany ny ady ataona firenena isan-karazany, dia indraindray reny vaovao reny tena miteraka alahelo sy fahavesarana ny anatin'ny fonao any mihitsy. Dia rehefa tsapanao ohatran'izay izy dia tena asivo fiatoana kely mihitsy aloha hoe aleo aloha izay fanjevony zareo andray fa tena tsy afaka ny eritreritra nyty firy ohatran'izao tsona satria manjary mavesatra ny foko, simba mitia ny foko zany, ny toe-poko. Nefa ny toe-ponao dia misy fiatraikany any amin'ny fahasalamanao, misy fiatraikany amin'ny ara-panahinao, misy fiatraikany amin'ny fiainanao. Dia izay no mahatonga an'izay mila tandremana satria lasa misy fankahalana levina tsy kelikely anatin'ny fotsika any. Dia izay dia ataoko hoe io fihetsem-po io zany dia mila tandremana be mihitsy. Io sofintsika io dia mila hoe akatona mihitsy, misy fotoana hidina mihitsy. Zany nambaran'ny ray aman-dren'ny filohan'ny FCKM zao izy manao hoe ny sofina endry dia mahay marenina koa indraindray. Tsy mihaino fotsiny tsotr'izao ianao. Le fivazavazana, le teny maharary, le teny samihafa izay ataon'ny olona dia tonga dia hidinao fotsiny ny sofinao, tsy hainao an'ilay izy. Kanefa nyzany rehetrarehetra zany koa anefa dia tadidio fa tsy ho vitanao amin'ny herin'ny sainao sy ny tanjakao fotsiny zany fa tsy maintsy mangataka ny Jesosy ianao hoe Jesosy apio mba ahafahako manidy ny sofiko, ity indray misy an'ity zavatra ity renesiko, ity indray misy an'ity olona ity mitady teny zavatra ohatran'izao, dia apio mba ahafahako manidy ny sofiko sy ny masoko tsy mba hiarovako an'ity foko ity. Dia omeny Jesosy anao ny hery ahafahanao miambina.
ao anatin'io resaka hoe fihetsem-po ihany dia tsy ny zavatra hoe miditra ihany le hoe avy amin'ny sofina sy ny maso fa misy koa ny hoe misy zavatra tokony avoaka koa ao zay fihetsem-po tsy manjary. Ohatra zao zao reny hoe misy teny marary zay efa renao nandritra ny taona maro, efa taona lasa tany zany le izy ny hoeninao dia tonga dia tehirizitsika ao le izy ka iza moa ny voantsika ny tsy harary. Tehirizitsika indray le zavatra nefa ny zavatra tokony ho avoaka satria ambenana le fonao. Zavatra sarobidy ka zavatra ratsiratsy rehetra io zany tokony avoaka daholy. Raha ohatra ianao zany ka mitahiry an'le teny malotona, le teny ratsy zay nataony olona taminao dia ohatraohatran'izao zany ny zavatra ataonao hoe misy olona tonga dia manary fako ao anatin'ny tokantranonao. Toy izy ianao manao hoe nanary fako reto olona reto fa dia ho tehirizitsika ato ty fako ty, ho hitantsika tsara ho tehiriziko ato ty fako ty. Zany ny zavatra ataontsika be dia be ny fakofako zay alefan'ny olona fiainantsika dia anjarantsika mihitsy no mandroaka an'ireny, mamoaka an'ireny, manadio ny fotsika, manala an'ireny zavatra samihafa ireny. Mety ho lolo-po io, mety ho fankahalana io, mety ho fahatezerana io, dia anjarantsika fotsiny mandray le fepetra hoe tsy rahan'izany arangah, tsy tehiriziko ato amin'ny foko rangaha zany tsy tahiren'izany arangah, alefako any zany rangaha. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra iteny manao hoe omeo lalana ny fahatezerana. Mangataha hery avy amin'ny tompo fa omen'ny tompo anao ny hery ahafahanao manatanteraka an'izany fa raha amin'ny heritsainao fotsiny tsy ho vitanao zany fa mangataha hery avy amin'ny tompo mafy be ty zavatra renesiny sofoko androany ty. Hay ho ndranona ny teny an'izao dia tonga dia mavesatra ny fonao fa ozy ianao hoe arovako ny foko Jesosy apio ho alako any zany, tsy mirarahan'izany ho alako any zany dia ho hitanao fa vitanao zany. Alefa Jesosy no manampy anao. Zay dia resaka fihetsem-po dia mila hitandremana fa ny zavatra faharoa koa dia le resaka hoe fahotana satria ao anatin'ny fotsika koa no mitoetra ny fahotana. Dia io fahotana io koa ry havana dia tadidio fa tena manavesatra ny fotsika io ka ny fiarovanao ny tenanao amina karazana fahotana samihafa zany hoe amina fakapanahy isan-karazana zay mitady hiditra dia tena fiarovanao ny fonao zany. Ohatra fotsiny zao ny resaka fijangatsangana. Rehefa tsy arovantsika ny tenantsika zany hoe tsy miaro ny tenantsika na koa hoe tsy miaro ny tenantsika amin'ilay fakapanahy sika dia tadidio fa rehefa tafiditra rehefa avy eo dia ny fonao ny tonga dia hovesara ny fijangatsangana io. Dia izay no mahatonga ny olona hoe mamoy fo, simba ny fony, maratra ny fony satria le fahotana rehefa tafiditra dia tonga dia any anatin'ny fonao no mikika dia mavesatra be amin'izay ny fonao rehefa ilozan'ilay olona ianao na rehefa ialan'ilay olona ianao satria fahotana mamesatra ny fotsika le fahotana. Ary io tena enjana rehefa le fahotana mihitsy ny tafiditra ao anatin'ny fotsika ao. Be dia be ny karazam-pahotana. Zany nahatonga an'i Jesosy Kristy teny manao hoe avy ao anatin'ny fon'ny olona ao sisy no mivoaka ny fitenenan-dratsy, ny fankahalana, ny vonon'olona, ny fijangatsangana, ny alatra, ny zavatra samihafa, fankahalam-badin'olona ao daholo no mivoaka zany karazam-pahotana rehetrarehetra zany. Ka raha ohatra ka hoe arovo ny fonao, tandremo ny fonao dia ny dikan'izay zany diovy ny fonao zany. Esory daholo zany zavatra rehetra zany, ny fibebahana sy ny fifonana zany ny fanadiovantsika ny fotsika zany dia efa fiarovana ihany koa an'io fotsika io satria sarobidy loatra le izy. Dia io koa tsisy azonao atao fa tsy maintsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Eto amin'ny Jesosy Kristy ny fonao dia eto sasana hoe Jesosy tia sasao ny foko, diovy ny foko fa ianao no manana ny rano fanadiovana an'io dia ny rany izy nalatsany teo ambony azy fijaliana no manadio antsika amin'izay mety ho endrika fahotana rehetra mitambesatra ao anatin'ny fotsika ao. Ny rano Jesosy no manafaka antsika amin'izay mety ho karazana fahazaran-dratsy sy filana samihafa zay mitambesatra ao anatin'ny fotsika ao. Ka ny fidiovantsika dia mahatonga ny fotsika ho voadio. Dia efa izay fahadiovampo zay izay no zava-dehibe indrindra. Asan'Andriamanitra zany ravana, omen'Andriamanitra fo vaovao ianao. Zany ny fampanantenana nomeno an'ny Israely ary fampanantenana ihany koa izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro ankehitriny zao. Anjaranao zany amin'izao anio zao ny mandray ny fanapahan-kevitra hoe tompo manomboka androany dia ho arovako ny foko, tsy ho ataoko ambanimbany zavatra intsony io fa tena zavatra sarobidy nomenao ahy io dia ho arovako io, ho arovako amin'izay mety ho endrika fihetsem-po mitady hiditra hanavesatra, ho arovako ihany koa amin'izay mety ho endrika fihetsem-po ratsy zay tokony ho avokako, fa ho arovako ihany koa amin'izay karazana fahotana rehetrarehetra mitady toetra ato fa dia ho alana daholo zany dia ho diovina daholo zany dia mba fo vaovao no iainako. Satria ny fo vaovao
no afaka itoeran'ny tenin'Andriamanitra. Azay ny mahasarobidy le hoe tsy maintsy arovana ilay izy satria ny tenin'Andriamanitra no tokony hitoetra ao zany. Atao am-poko no iraketako ny teninao ozany mpanao salamo. Ka ny dikan'izay zany rehefa tsy arovanao ny fonao dia sarotra ny itoeran'ny tenin'Andriamanitra satria misy zavatra be dia be efa tafapetraka zany ao anatin'ny fotsika ao. Aza vesarana amin'ireny zavatra samihafa ireny ny fotsika riavana fa manjary tsisy toerany tenin'Andriamanitra intsony. Kanefa fantatsika tsara ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 5:17 manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko ozy izy dia angatao zay tianareo na inona fa ho ataoko zany. Tiany Jesosy Kristy ny fonao adio. Tiany Jesosy Kristy ny fonao ho vaovao. Fantatr'Andriamanitra ny vesatra ao anatin'ny fonao io, ny fahoriana tsy zakanao, ny alahelo mavesatra ao anatin'ny fonao io dia izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny amin'ity androany ity manao hoe GLORIA ny fonao dia omeko anao ny hery rehetrarehetra, ny fanahiko no tokony mitoetra ao anatinao mba handehananao araka ny sitrapoko izy dia omeko anao ny hery ahafahanao mitandrina sy miaro an'io fonao io miaraka amiko. Tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra isika vao afaka mitandrina ny fontsika fa tsy vitantsika amin'izao fotsiny zany hoe amin'ezaka izay ataonao fotsiny dia hoe zao amin'izay zavatra henoko. Miaraka amin'Andriamanitra ianao, miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vao vitanao zany riavana ary azo atao tsara. Ho vitanao zany dia hanana fo vaovaontsika. Ny tena fiavaozana dia manomboka mainka avy any anaty ao anatin'ny fotsika. Izay ilay fiavaozana. Ary aza matahotra miova fa azonao atao tsara mihitsy ny manova ny fiainanao ho fo vaovao. Ilay fo vato teo, ilay fo izay tsy andairany ninona mihitsy fa dia ao fatezerana sy lolo-posy fankalana, tian'Andriamanitra hovana fo vaovao dia fo nofo. Ka dia amin'ity anio ity izao ny fotoana mbola tsy tara mihitsy. Afaka manao dingana vaovao ianao miaraka amin'ny fo vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Dia mahery zariavana ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.